sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitra o afary aho tompo o faingana monjy ahy, ianao mpitahy sy mpagnafaka ahy aza ela ry tompo. Faly miarabantsika jiaby izay magnaraka izao fandaragna izao. Ny antiatsika mankalaza ny alahady fa 20 tsotra mandavantaogno. Ny lohevitra tolotry ny eglizy atsika dia ny hoe ny vola natao anompo fa tsy ho tompony. Vaky teny 3 lehibe ary no atolotro antsika arak'izegny mba ahafahantsika mamantatra misimisy kokoa ity lohevitra ity, ka mba ahaizantsika hikatsaka ny ariagna mandrakizay fa tsy hosodoka ny ariagna hita maso eto an-tany, fa ifikitra amin'Andriamanitra loharano ny fahasoavagna tsy mety lefy. Koa amin'izao ary entanigna antsika jiaby iaraka ivavaka, andeha iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, bokyny mpitoriteny toko voalohany. Zavapoagna dia zavapoagna hoy ny mpitoriteny, zavapoagna dia zavapoagna. Zavapoagna ny zavatra rehetra, fa ologno magnampotra tamin'ny asany fahendregna amampahalalagna sy fahakingagna, koa dia mamela ny vokatry ny asany ho anjaran'ny ologno tsy nisasatra tamin'izegny akory. Izegny ndraiky koa dia zavapoagna sy loza lehibe. Ino tokoa moa no azon'ny ologno amin'ny asany rehetra sy amin'ny aimpony rehetra izay nanasatra azy taty ambanin'ny masoandro? Fô ny andro ny fahoriagna avokoa, ny raharaha ny fahosoregnana fotsiny, ny aligny avy no tsy tsara ny fony. Zavapoagna ihany koa izegny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isornany Andriamanitra. Em
Vakiteny masina faharoe taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Toko fahatelo. Ry kristianina avagna, raha niaran-tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia ny zavatra any ambony amin'izay toeran'ny Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsao. Ny zavatra any ambony no ankafizo fo azany zavatra ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafiny amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fo rehefa iseho i Kristy izay fiainantsika vo iara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Ko ataovy maty ny rantsambatanareo dia niany ety an-tany, zegny hoe ny fijangajangagna, ny fahalotoagna, ny fahavetavetagna, ny fagnirian-dratsy ary ny filan-dratsy nofo izay fanompoan-tsampy. Aza mifandainga ianareo fo efa narianareo ny olombelogno taloha mba amin'ny asany, ary efa notafinareo ny olom-baovao zay avozina ho amin'ny fahalalagna lavorary araka ny endrik'ilay nahary azy, ka tsy mahalala intsony zay hoe jentily na jody, voafora na tsy voafora, barbariana na sita, mpanompo na ologno afaka, fo izao ihany i Kristy no zavatra rehetra ao amin'izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana Andriamanitra. Miambena ary mivonona ianareo fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizigny ny zanak'ologno. Alleluia. Evanjely masigny nosoratan'ny masinday Luka, toko 12. Tamin'ny zegny andro zegny nisy olo araiky tao amin'ny vahoaka nagnano tamin'i Jesosy hoe: ry mpampianatra,
mba ilazao kely ny raha lako izara ny lovanay amiko. Fa hoy Jesosy taminy, raha lehilahy io, iza moa no nanendry ahy ompy tsara na ompy zara aminareo? Ary izy tamin'ny olo, tandrema tsara so azony fahihiragna ianareo, fa ny aign'ny ologno tsy miankiny amin'ny abetsahany zay anagnany. Dia nagnano fagnoaragna tamin'izy ireo izy ke nagnano hoe, nanantany na vokatra be ity lehilahy mpanankarena raiky ka velogno eritreritry karaha izao. Ino nareno ataoko? Fô tsy manantoeragna amoriako ny vokatra aho ity. Dia hoy izy, izao lahy ino nday ataoko? Horavako ny toeram-bariko, agnano lehibe kokoa aho. Dia angoniko ao daholo rehefa mety ho vokatra sy fanaka rehetra. Ary holazaiko amin'ny fagnahiko hoe, ry fagnahiko, manam-panagnana be ampy ho amin'ny taogno maro ianao, koa miala sasatra, mihinana, misotroa, magnanaova fihinanam-be. Fa hoy kosa Andriamanitra taminy, ry adala, anio aligny ihany dia lagna aminao ny fagnahinao, ka ho aniza ary izay novorinao, karaha zegny koa izay manango-kariagna ho amin'ny tegnany ihany, fô tsy mba miary eo amin'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo ary dia nandinika nandalina ary nibanjina ary azo lazaina koa ary fa niezaka isika mba ahafantatra ny anjara toerany ny vavaka eo amin'ny fiainasika ary sy magaga moa izany fa anatitra terisika tokoa fa ny vavaka ny maha kristianina sika io no essentiel amintsika ary ny vavaka ho isika dia fiombonana amin'Andriamanitra ary zay no nahatonga an Jesoa nampianatra lay vavaka mamitsika, lay vavaka ny tomposika araka ny fiansosika azy dia ny rainy any an-danitra zay manambara fa fiombonana amin'Andriamanitra, fiombonana amintsika fa ka noho izany amin'izao taona masin'ny famindrapo izao dia manana akony manokana ny fanaovasika nio rainy any an-danitra io satria mampibaribary fa famindrapo Andriamanitra ary dia isika ihany koa famindrapo satria azo lazaina fa mizara roa io vavaka nampianarin'ny Tompo io, fitodiana an'izay fiombonana amin'Andriamanitra zay ary ny tapany faharoa fitodiana amin'ny fiombonasika amin'ny reo manodidina sika. Kanefa ireo zavatra roa reo fiombonana roa ireo dia anankiray ihany, dia fiombonana amin'Andriamanitra sy ny fiombonana amin'ireo manodidina dia fiombonana anankiray ihany. Ka amin'izao alahady 20 mandavataona izao ary mba tiany eglizy ihany koa satria mitohy moa ny fandalianansika ny finoana dia zavatra anankiray zay azo lazaina fandrindra amin'izao andro sarotra izao ka matetika atao ifanohitra amin'ny fivavahana zay mpivavaka dia matetika dia verina hoe sy mety ny mijery ny vola na koa hoe zay manambola dia atao hoe asan'ny demony ary misy amin'ny soratra masina tokoa dia milaza fa ny vola no loaran'ny fahotana ka everina hoe asan'ny demony ny vola. Ka izay indrindra no tiany ny eglizy ary amin'izao alahady 20 zao ho alalintsika voalohany araky ny vakiteny voalohany bokin'ny Kohelety dia ambarany ary hoy ny bokin'ny Kohelety fa zavapoana dia zavapoana ny zavatra rehetra raha sy ao amin'Andriamanitra.
toraka izany koa ary zay no sy maintsy ao asaisika dia sy maintsy ao amin'Andriamanitra no sy maintsy ipetrahany zay resaka vola izay, ka izay indrindra no mahatonga ny Jesoa ary ao amin'ny evanjely raha nananatra n'ilay olona nanatona azy izy ka nanontany hoe ry mpampianatro mba ilazao kely ny rahalahako izara ny lovanay amiko ary raha misy tokoa zava-manahirana amin'izao fotoana izao ary manapotika aza ny fiainan'ny mpianakavy dia resaka arena, resaka tany, resaka lova ary dia manimba izay. Hoy Jesoa ary mananatra sika izy, tandremo sara so azo ny fahirana ianareo, zany hoe ny fitiavatena, ny fitodiana amin'ny tena, ary izay no sy maintsy ho fantatra sika ho vokatry ny fivavahana. Raha mivavaka marina isika ka izy ny eo anivo ny fiainasika dia fataro ary fa sy ho azony virus izay manapotika ny vola sy ny vola zany ny rasy fa ny fahirina, zany hoe ny fitiavatena fa fitaovana hoentina anompo fa sy ho topoina ny vola. Izay no tiany Jesoa ampiasaina zao hoe anompo asika ho tia bebe koa, anasoa namana ho fitaovana hoentina ampanjakana ny rariny sy ny isiny, anaovana soa, hitadiavana ny soa iombonana, ary dia izay no anaran'i Jesoa amintsika fa sy ny abesan'ny arena, ny fananana no azao sika ny tena sambarana. Marina ny fahendren-drazana milaza hoe ny mahia sy le lafiny namany, fa izay ny fahendreny zao tontolo zao zay satria mbola ny fitiavatena no mahatonga an'izay ary ny firerehana no mahatonga an'izay. Fa inona kosa ary ny anjara toerany kristiana eo anivon'izay? Ny anjara toerasika dia fahazavana sy fanasina araky ny fampianarana atao amintsika. Inona moa ny fanasina? Ny fanasina sy manamasina ny tena, ny fanasina sy misy sira manome sirony sira sy tadiavina izay. Tarak' izany koa ny fahazavana sy atao anazava ny tenany fa anazavany hafa, ary dia izay ny vola, tahaka an'izay ny vola hoentina anasoavana ny hafa ka ahatonga sika ivelona bebe koa ny mahazanak'Andriamanitra sika. Ary dia izay no ananarany masindaha-Paoly an'ireo Kolosiana, ary anariny koa isika ny zavatra any ambony no kasao amin'izay toerany Kristy. Ka ny vola zany hoentsika ampanjakana ny Kristy, sy hoe raha ampanjakany Kristy dia dikan'izay atao ho fitaovana anehoana ny fitiavanamana, anehoana ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, anehoana ny marina fa sy anapepona na anambanina na ahatonga sika anjakazaka, anapotika ny hafa ka anao herisetra ny vola hoentsika iombo ahafahasika mampanjaka ny Kristy izay misy any Kristy. Zany ny tokony hoentisika anaovana an'izay vola izay. Ka ny vola dia anaovasika soa ho an'ny hafa, ary izay misy any Kristy. Hoy i masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny voalohany, noka ho isy ansika ihany koa. Ka am'izay na dia zavapoana ny zava-drehetra hoy ny vakiteny voalohany dia ao amin'Andriamanitra izy, feno ny fahendren'Andriamanitra dia ahatonga sika kosa ho sambatra, ho soa, anatsara ny hafa, ary sy zay anapotena ny hafa zay ka ampanjakasika ny herisetra sy ny korontana maro samihafa. Zay no vokatry ny vola sy araky izay fisainan'Andriamanitra izay, fa araky ny fahendreny zao tontolo zao ka hazagaga ary sika marina
raha izerena ity velany dia misy n'izay fanjakany vola zay fa sy ireny anefa arak'izay voalaza sika zay zavapoana de zavapoana ireny satria sy mitondra ny tena sambarana. Ny tena sambarana dia ny ampiombona ansika ka raha nananatra an'ilay olona nanatona azy tokoa i Jesoa ao amin'ny evanjely ka mampisinjo asika ny fiainako avy zay fiainasika eto no entsika amin'izay fiainako avy zay izay isika samy maniry ny fiadanana, samy maniry ny fahasambarana ka raha izay tokoa dia aokary hoentisika hitondra amin'izay fiombonana satria ny fiadanana sy ny fahasambarana dia ny fahaizasika miombona ao anatin'ny soa, ao anatin'ny marina, ao anatin'ny rariny sy ny hisiny ka enganie iovan'ny fo amampanahy isika fa indrindra amin'izao taona masin'ny famindrapo izao ka izay no antony ny anson'ny papasika amin'izao taona ny famindrapo izao mba ho fo isokatra amin'Andriamanitra fa sy hirifarifa amin'ny tany ka hikasaka mandrakariva zay misy an'i Kristy isika ry kristianina havana aokary ikambana ny fosika akambano ao amin'ny fony Jesoa ny fosika mba izay misy an'Andriamanitra tokoa no kasaisika ry Jesoa tompo sakano izahay sy raikim-po amin'ireny vola zay mahasodokanay matetika ka sy ahitanay ny namana amin'ireny arenany tany reny ary sy entehitra amin'ny zava-mandalo fosiny fa izay misy ianao no kasainay ka ny misy ianao dia ianao le endriky ny famindrapon'Andriamanitra dia ny fitiavanamana ny endrikao dia ny endriky ireo manodidina anay fa indrindra ireo zay ao anatin'ny fahasaranana ka ampio ary zahay anokatra ny fonay amin'ireo manodidina anay fa indrindra ireo zay ao anatin'ny fahasaranana ary dia ikendry mandrakariva ny fanjakanao ary ametraka ny rakitray sy ny fonay any amin'ny mandrakizay amin'izay misy ianao araky ny nampianarin'ny masin-dapoly anay androany aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eklizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay.